Eksodosy toko fa 5:30. Ny nylazany Mosesy ny didin'i Jehova ny amin'ny hitandremana ny sabata sy ny hanaovana ny tabernakely ary ny zavatra naterin'ny olona hanaovana azy. Ary Mosesy dia namoro ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ka nanao taminy hoe: izao no teny nandidiany Jehova atao, henemana no hanaovanao raharaha fa ny andro fahafito ho masina aminareo, dia tena andro fitsaharana ho an'i Jehova. Izay rehetra manao raharaha amin'izany dia atao maty. Aza mampirehitra afo amin'ny andro sabata any amin'izay rehetra hitoeranareo. Ary Mosesy niteny tamin'ny fiangonana dia zanak'Israely rehetra ka nanao hoe: izao no teny izay nandidiany Jehova, manalahy ao aminareo fanatitra ho an'i Jehova, izay rehetra amporosihiny fony dia aoka hitondra fanatitra ho an'i Jehova, dia volamena sy volafotsy sy varahana, ary manga sy volomparasy sy mena sy rongony fotsy madinika, ary volonosy sy hoditr'ondrilahy efa nomen'aina sy hodi-takasy ary hazo akasia sy diloilo atao fanazavana sy zava-manitra ho amin'ny diloilo fanosorana sy hodidikazo manimpofina, ary vato berila sy vato alatsaka antranotranony ho amin'ny efoda sy ho amin'ny sarotratra. Ary aoka ny hendry rehetra eo aminareo ho avy ka hanao izay rehetra nandidiany Jehova, dia ny tabernakely sy ny lainy sy ny firakony sy ny farangony sy ny zanakazony sy ny barany sy ny andriny sy ny faladiany, ary ny fiara sy ny baony sy ny rakotra fanaovam-panavotana sy ny efitra lamba fanakonana, ary ny latabatra sy ny baony mba amin'ny fanaka rehetra momba azy, ary ny mofo aseho, ary ny fanaovan-jiro fanazavana mba amin'ny fanaka momba azy, ary ny lela fanaovan-jirony sy ny diloilo atao fanazavana, ary ny altara fandoroana didikazo manitra sy ny baony, ary ny diloilo fanosorana sy ny didikazo manimpofina, ary ny varavarana lamba ho eo amin'ny varavaran'ny tabernakely, ary ny altara fandoroana ny fanatitra dorana sy ny harato varahina ho eo aminy sy ny baony, ary ny fanaka rehetra momba azy, ary ny tavy sy ny faladiany, ary ny fefilamba ho amin'ny kianja sy ny tsangatsangany sy ny faladiany, sy ny vavahady lamba ho eo amin'ny vavahadiny kianja, ary ny tsy matry ny tabernakely sy ny tsy matry ny kianja sy ny kofeny, ary ny fitafiana makarakara hoentiny manao fanompompivavahana ao amin'ny fitoerana masina, sy ny fitafiana masina ho an'ny arona mpisorona, ary ny fitafiany zanany hoentiny misorona. Dia niala teo anatrehany Mosesy ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra, ary samy nanatona izy, dia izay rehetra nampahazo toyny ny fony, ary izay rehetra namporosihany fanahiny ka nitondra ny fanatitra ho an'i Jehova hanaovana tranolay fionana sy ny fanompoana rehetra momba azy, ary ny fitafiana masina. Dia nanatona ny lehilahy mba amin'ny vehivavy rehetra izay namporosihany fony ka nitondra fisisika sy kavina sy peratra sy voavolamena na haba, dia izay firavaka volamena samihafa rehetra, dia ny olona rehetra izay efa nanatitra volamena ho fanatitra ho an'i Jehova, ary ny olona rehetra izay nanana manga sy volomparasy sy mena sy rongony fotsy mandinika sy volonosy sy hoditr'ondrilahy efa nomen'aina ary hodi-takasy, dia nitondra azy. Izay rehetra nanatitra fanatitra volafotsy sy varahana dia nitondra ny fanatitra ho an'i Jehova, ary izay rehetra nanana hazo akasia hanaovana zavatra ho amin'ny fanompoana dia nitondra azy. Ary ny vehivavy rehetra izay endry dia namoly tamin'ny tanany ka nitondra izay nofolesiny, dia ny manga sy volomparasy sy mena ary ny rongony fotsy madinika. Ary ny vehivavy rehetra izay nampahazo toy ny foiny tamin'ny fahendrena dia namoly ny volonosy. Ary ny loolona nitondra ny vato berila sy ny vato alatsaka antranotranony ho amin'ny efoda
soa amin'ny sarotratra, ary ny zava-manitra sy ny diloilo atao fanazavana soa amin'ny diloilo fanosorana ary ho amin'ny didikazo manompofina. Ary ny zanak'Israely nitondra fanatitra an-tsitrapo ho an'i Jehova dia ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra izay namporisihiny fony hitondra izay hanaovana ny zavatra rehetra nandidiny Jehova any Mosesy hatao. Ary hoy Mosesy tamin'ny zanak'Israely: idro efa notonon'i Jehova anarana Bezalila zanak'Iory zanak'Ihora avy amin'ny firenen'i Joda, ka efa nofenohy ny fanan'Andriamanitra, dia fahendrena sy fahiran-tatsaina sy fahalalana ny amin'ny taozavatra samihafa, dia ny amoron-tsaina hanao asa kanto sy ny asa volamena sy volafotsy ary-varahana, ary ny amboatra vato alatsaka tranotranony sy ny andrafitra hazo hanaovana izay asa kanto samihafa rehetra. Ary ny fahaizana hampianatra koa dia efa nataon'Andriamanitra tao am-pony, dia izy sy Oliaba zanaky Ahisamaka avy amin'ny firenen'i Dana. Ary efa nofenohy ny fahendrena izy roa lahy hanaovany taozavatra samihafa, dia ny any mpiasa tefy sy rafitra ary ny any mpanenona mahitenona samihafa soratra, dia amin'ny manga sy ny volomparasy sy mena ary amin'ny rongony fotsy madinika, ary ny any mpanenona dia ny ho mpanao ny asa samihafa sy ny ho mpamorona asa kanto.